Antoko tim 80 taona nandalo sedra maro fa mijoro hatrany. Révérend docteur David Rakotonirina nanitsy ny tsao momba azy. Fahafatesan'ny mpanolontsaina tim Gabi nitondra fanazavana ny fianakaviany. Zoma fatelo ny volana Jolay 2024 amin'ny kafaliana sy ampitiavana iray tompoko lasy tompoko vavy nitsidihana ny tokantranonao atao anatin'ity fampahalalam-baovany MBS amin'ny faraparany herinandro ity ary dia manasanao ampitiavana sy ampanajana indray zahay hitoetra ao anatin'ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao ity hatramin'ny farany ataka ny mazatra moa dia nitatitra mahakasika ny coronavirus sy ny fivoarana izany eto Madagasikara no entintsika manokatra ny fotoana ny ampy 7 Mbs Zoma ireo olona marary ny coronavirus eto Madagasikara tao anatin'ny mroapolor araka ny tatitra avy eny amin'ny foibe-pibekoana mikasika ny coronavirus. 2024 hatreto ireo olona marary ny tia aretina ity nanomboka tamin'ny volana martsa no makaty raha toka misy 720 ireo manao ny fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana ny 430 amin'ireo ny marary mafy raha toka ny ampy 70 kosa anisan'ireo sitrana izany hoe mitotaly 720 ireo olona sitrana hatreto. Ary araka ny tatitra farany dia ny ampiro ihany koa ireo olona namony ainy tamin'ity androany ity lasa 420 izany taremarika izany androany. Andeha isika hivadika amin'ny lafim-baovao hafa mihitsy indray. Feno 80 taona androany ny fitsanganana tamin'ny fomba ara-panjakana sy ofisialy ny antoko-tiako i Madagasikara na ny timba. 80 taona efa manana fahamatorana tanteraka ary mijoro sy say hatrany. Ny andindininy izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Ny taona 770 dia tapa-kevitra ny latsaka ho fidiana ho be ny tanànan'Antananarivo Andriamatoa Marc Ravalomanana ka nanangana ny fikambanana tiako arivo, fikambanana tsotra izy io. Lalo somatsara ka nitantana ny tanànan'Antananarivo ny tenany ary nisongadina ny fitantanana ny tanàna na dia tsy avy amin'ny antoko Arema antoko ny fitondrana tamin'izany fotoana aza. Ny 5 Aogositra 2020 dia nanao fanambarana i Marc Ravalomanana fa ilatsaka ho fidiana ho filohan'ny Repoblika teny Amerika Asinina. Nandritra izany no nilazany fa hivadika ho tiako Madagasikara tiako arivo. Teraka teo ny fikambanana tiako Madagasikara. Mbola io fikambanana tiako Madagasikara io no nanolotra ny Marc Ravalomanana ho kandida ho filoham-pirenena. Nanohana tanteraka izany firotsahana izany ny komity manohana ny Marc Ravalomanana na ny KMMR. Nisy ny krizy roso 2020. Nitsangana indray ny komity miaro ny safidim-bahoaka KMSB ary mpikambana tao ny TIM. Lano filoham-pirenena Marc Ravalomanana ary dia nivonina niatrika ny fifidianana rehetra ny fikambanana tiako Madagasikara. Nivadika ao antoko politika ny tiako Madagasikara. Ny 20 Jona nataony fivoriana nananganana ny antoko. Ny 3 Jolay 2020 no navoaka ny ministeran'ny atitanana ny taratasy milaza fa tafatsangana ara-dalàna ny antoko tiako i Madagasikara. Napetraka ny rafitra vonjimaika izay nahitana ny filoha raha Arnaivo Randrenatoandro, ny sekretera jeneraly Herniaina Razafimahefa, nisy enina kosa ny filoha lefitra ary nisy ireo filoha lefitra misolo-toerana. Benjamin Ramamontsou ho an'Antananarivo, Joseph Yolande filoha lefitra Antsiranana, Randrembovonjy ho an'ny Fianaratsoa, Louis Randrenarivo ho an'ny Mahajanga, Medary Rawelina ho an'ny faritra Tomasina ary Mahafaritra Samuel filoha lefitra ny faritany Toliara. Mpikambana maharitra na membre permanent kosa Jameson Rakotomaharo Razakandrainy, Solofina Antenaina Razoary Mihaja ary Didier Rakotoarsoa. Ny 20 Desambra 2020 no nitotsaina ny Congrès Nasionaly. Mpikatroka 7 eran'ny Madagasikara no nanatrika izany. Nitsangana ny Brao hitantana ny TIM ka lano filoha Solofina Antenaina Razoary Mihaja ary Jacques Silano sekretera jeneraly. Nisy ny Congrès faharoa ny tontsaina ny 2020 ka lano filoha indray Ivan Randriasandratriniony ary sekretera jeneraly Ivoasina Razafimahefa. Tao anatin'ny krizy 2020 tamin'ny tsy nateto an-toerana ny filoha Ivan Randriasandratriniony sy ny sekretera jeneraly Ivoasina dia nifandrohitana ny antoko TIM. Andaniny raha Arnaivo sy ny ekipany, ankilany kosa Imam Rakotoarvelo sy ny ekipany. Nisy fotoana lasa ny raha Arnaivo sy ny ekipany ny antoko TIM. Lasany ny arete satria notohanan'ny antoko TGV izay antoko ny tetezamity izy ireo. Niakatra fitsarana ny raharaha
Nivoaka ny didy, tafaverina somatsara tamin'ny ekipany Mamrakotoarvelo ny team. Ny toetra ho ity farany no sekretera jeneraly ary mbola Ivan Randriasandratriniony ny filoha. Ny taona 2024 dia nivoaka ny lalàna vaovao mikasika ny antoko politika. Nisy ny fanavaozana ny birao ary tsy maintsy naverina ny birao teo aloha nahitana ny solofina antenana Razoary Miaja sy ny ekipany, fa ny sekretera jeneraly dia nijanona ho Mamrakotoarvelo hatrany izay nisolo an'i Jacques Sila. Rehefa tafaverina teto an-tanindrazana ny filoha Marc Ravalomanana dia nisy indray ny kongresy ny 2020 ka hatramin'ny 2020 Mei. Lanin'ireo mpizaika 3 ho filoha nasionaly ny team i Marc Ravalomanana. Nanana sampana maro ny team toy ny tanora team izay nifandimbiasa ny Didier Kotoarso sy Mamy Mamonjy Raharina Valina ny fitantanana azy. Nisy ihany koa ny vehivavy team. Ny 12 sy ny 13 Jolay 2024 no nitotsaina ny kongresy manaraka ny team. Mbola ny filoha Marc Ravalomanana trano no lanin'ny be sy ny maro filoha nasionaly. Efa sekretera jeneraly ny team ny loholona Olga Ramalasson nanomboka ny Aprily 2024 izay nodimbiasa ny Irina Randriamasinoro nanomboka ny volana Febroary 2024. Nisongadina namiratra ny antoko teo amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fampandrosoana. Antoko manana ny lanjany sy ny tanjany ny team. Voaporofo zany nandritra ireo fifidianana maro ny fandimby teto amin'ny firenena izay tokony nahazo ny fandresena nezinezina trany saingy ny nina noresena indrindra moa ny kandidata amin'ny filohan'ny repoblika Marc Ravalomanana izay niterena hitana ny laharana faharoa. Manoloana ny vaovao paritaka ny anivon'ny tambazotra tserasera Facebook mikasika ny nahafatesany tompoko vavy Gabrielle Etiennette Andrianjafy izay mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo dia nitondra fanazavana momba izany indrindra ny fianakaviany Androany. Nisy ny fandiniady adina izay nataony mpanao gazety ny MBS Inory Fitiavana eo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Nolotoina sy notsinotsiniavina ny maizy azy ny tompoko vavy Gabrielle Etienne Andrianjafy, fantatry ny maro amin'ny hoe Madame Gabi, mpanolotsainy tanàna n'Antananarivo, na dia efa nindosy ny fahafatesana azy. Nazava nefa ny taratasy avy amin'ny dokotera. Nolazaina moa fa ny antony fahafatesany dia noho ny coronavirus. Tianay tompoko noy mampahalala anareo fa tsy izany velively no aretina nahazo any Madame Gabi fa aretina avy tao amin'ny lamosina nandritra ny 2 andro izy no narary azy dia io nitarika anazy avy amin'ny fahafatesana. Eo anatrehan'ny zava-mitranga moa satria fianakaviana akaiky araka ny teniko teo dia malahelo ny fonay satria raha olona efa eo amin'ny fahafatesana izany tompoko mbola soketaina sanatria akory ny tsy niaretina coronavirus ny hoe misy inana hoe atahorana ratsy na hoe ahoana fa tsy mety tompoko raha atao an'izany. Raha tena izay ny aretina nahazo anazy dia manaika izahay. Naneho ny alahelony tamin'ny alasan'ny avany fianakaviany indrindra manoloana ny resaka tsaomiely eny anivon'ny Aterneto. Je trouve que c'est un peu inadmissible puisque c'est un moment délicat et puis quelle que soit la cause de la mort, je pense que les journaux n'auraient pas dû aborder, s'étaler sur des doutes, des suspicions, faire part également d'un étalage sur le président Ravalman. C'est un instant précieux, un instant douloureux et un instant triste pour nous tous. Et je trouve que les journalistes, comme tout le monde, devraient respecter cet instant. Tonga nitsapa alahelo tamin'ity anjo ity ny filoha nasionaly ny antoko team Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fa ivadika eo amin'ny vaovaon'ny finoana isika mifandray amin'izay resaka fahasalamana izay ihany ary indrindra ny resaka tsao izay miely amin'izao fotoana izao. Tsy marina velively ny filazana izay nina nahely fatratra ny Covid-19 ny révérend docteur David Rakotonirina, filohan'ny fiangonana loteranina malagasy FLM no sady filohan'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM. Tahaka ny olombelona rehetra mandihy tany dia tratra ny avizanana sy ny tsy fahato momba anara-pahasalamana hoy izy. Efa navita ny fizahana ny testa rehetra ary efa navita ny fizahana momba ny tazo mahery sy ny Covid-19 ihany koa ary tsy misy olana avokoa ny valin'izany. Raha ny fantatra dia niainga tany Morondava ary miandry fiaramanidina ny todo aty Andrenivohitra ny tenany sy ny ramatoavadiny tamin'ny tolakandro teo. Mangataka ny tenany mba hanao fialantsiny ampahibe maso
izay nandefa vaovao tsy marina milaza fa tratran'ny covid-19 izy ary marary mafy ary anitsy izany anatina fotoana fohy satria dia mbola mitazona maray aman-dreny filohan'ny FLM no sady filohan'ny FFKM ka tsy te hampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana. Dia hivadika amin'ny resaka pejy politika isika nitondra fanazavana mikasika ny fitiliana natao an'ireo solombavambahoaka ary nanolotra sosikevitra ihany koa ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony ny solombavambahoaka antiako Madagasikara voafidy tao boriboritany fahadimy tamin'ity androany ity. Ravrazafy mahenina sy Manorandre Malala. Atsika sendrasendra raha mianaka be ny aretina coronavirus eto amintsika zato ny tranga vaovao omaly 9 ny androany 4 ny namoneny tao anatin'ny 2 andro. Tsy voafeh miamorongatra mitombo andromanalina ny isan'ny olona mitondra zany timokaretina zany ary mitombo andromanalina ny olona maty nodimandry noho izany manana fifandraisana amin'izany timokaretina zany. Antso tiako atao amin'ny fanjakana tompony fahefana mpanatanteraka dia tokony hanana fanetreteny ianareo mila mitady paikady vaovao tsy tokony hijanona resaka tsony be dia be ireo filoham-pirenena teo aloha be dia be ny herivelona eto amin'ny firenena ekeko fa misy manam-pahaizana efa miara-miasa aminareo tena tsy mety le serasera hitondrana ny le ady tokony mbola miteny indray mandeha ny fitondram-panjakana anana fanetretena ilaza fa miamorongatra le izy nomaly zao zato zany ara-mbola hoe reny tratra nanaovana fitiliana fa ny any ambadimbadika rehetrany zay tsy tratra zay mino marina tsy maniry loza hoe maniry aminarivo na manaliny akory tsy izay mihitsy araky ny nandraisan'ireo mpomba amin'ny fitondrana azy fa tena ady raha manao ty ary efa zay ny ambety teninay tatoato hoe ady raha manao ty ary efa raha mahita hoe débordé dépassen'ny événement tanteraka mihitsy ny fitondram-panjakana fanjakana anisan'ny manana andraikitra voalohany indrindra marina tsy anareo irery fa tokony miteny ndray mandeha sy fanetretena ny fanekena fa tsy voafely izy amin'izao fotoana itenenantsika izao. Tsy ampiatonga saina ny vahoaka ihany koa ny famoahana fotsiny salanisa isan'andro misy ireo miayay fa tsy ampy io salanisa omeny io. Any amin'ny fanetanana raha iloha tsy ampy any amin'ny tena fangararaniny atotanisa mivoaka tsy mazava amin'ilay vahoaka raha ny tenanay manokana fotsiny raha siosio mino fa tsy siosio satria fianakaviana akaiky nodimandry pray atoko nodimandry fianakaviana nodimandry sasany androano maraina zao dia nisy nodimandry tena nosy avaratra omaly nisy olom-boafidy afaka omaly ohatran'izay le izy nodimandry ny teneny koa ny contracté an'le virus mbola hafa izay ny mahatonga any miteny ny vahoaka raha mbola mieritreritra fa voafeo araky ny teny ny fitondram-panjakana dia mbola hanamaivana foana zay efa tena hoe tsy mba alohalika amin'ny ranombary fa efa hatratra efa atenda ka mbola mamerina andre mandeha ny antso nataoko tamin'ny fitondram-panjakana hoe ny tena totanisa marina avoaka za tsy milaza akory ny filoham-pirenena na ny ao anivo ministeran'ny fahasalamana na ao anivon'ny CCO io na aiza ny tompona andraikitra fa anoany misy milalao an'io atotanisa io ka zay no mahatonga ny vahoaka zany mbola tsy mety tena tonga saina amin'le fitandremana fa metrahana andreo le mesure barrière ireo le fepetra anakanana ny fironga sy fiparitahan zany timokaretina zany. Fa nisy ny fionana teo amin'ny solotena ny mpiasan'ny fahasalamana sy teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany teny Ambohidahateny mikasika ny fitakiany ireo mpitsabo maro be izay mbola tsy nazahoam-baliny hatramin'izao. Nory fitiavana sy Manorandre Malalatra no mitatitra ny vaovao. Tsy voavany ankamaroan'ireo olonan'ireo mpitsabo sy ireo mpitsabo mpanampy mazava ho azy fa tsy dia nahafapony teo anivon'ny solotena ny mpiasan'ny fahasalamana ny profesora ny dokotera ny paramedy ny mpitsabo interne ny bénévole ny fionana niaran'izy ireo tamin'ny ministeran'ny fahasalamana androany. Fa nisy mivaly amin'ny apahany reo fitakianareo na izany naty zany tsy mbola afaka miasa pitoniana mpiasan'ny fahasalamana raha tsy feno ny fepetra fototra ny mbola tsy ampy ao anatin'le fepetra fototra dia ny hoe ny fiofanana ho an'ny mpisehatra rehetra satria mbola ny 700 raha be indrindra hatramin'izao nahazo fiofanana ny équipement de protection na dia misy areo dia takinay ny ho ampy sy tsy tapatapaka izay équipement de protection zay. Fahatelo ny resaka motivation dia mbola tsy voaresaka mihitsy mahakasika ny indemnité de réquisition dia ilay projet de texte momba ny indemnité de risque dia ny prime ho an'ireo mbola tsy nahazo an'izany. Raha ny ampahany fangatana ihany no nivaly, inona izany no toy ny hetsika?
zay fa rehefa tsy feno ny fepetra dia miroso ao anatin'ilay antsoina hoe fitokonana voarindra ny mpiasa amin'ny fahasalamana satria ny ainy avy hatrany ny tandondomin-doza raha ohatra ka tsy feno ilay fepetra fa rehefa tsy feno tonga ny amin'ny herin'ny androany dia mandray fanapahan-kevitra miroso ao anatin'ny fitokonana voarindra ny paramedia sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Tsy takona fena intsony izao fa mianaka izay tsy izy ny aretina covid-19 eto Madagasikara. Anisan'ny efa mitondra fiasana amin'izany ny mpitsabo. Misy amin'izy ireo ny tena